mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisantsika ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alahady ity fifaliana ao anatrany koa ny mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika. Alohan'ny dirantsika amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izahay satria mbola afaka mandray ny teninao indray amin'ity anio ity, mangataka aminao izahay mba manginao ny isa-tokantrano tsirairay avy ary koa ankahirezinao ankehitriny. Amin'ny tenena rehefa voninkenanao izahay anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ilay mpiady lehibe. Ny salamo 7:20, ny 4:70 sy ny 4:100 no dinitsika ao anatin'izany. Ireo hira ireo dia mideran'ny tompo noho ny heriny mahatalanjona amin'ny heriny ratsy izay mandrahona ny olona. Mampiseho an'Andriamanitra amin'ny fahalehibiazany ho mpiady sy mpitsara izy ireo. Ny endrik'Andriamanitra maha-mpiady dia matetika hita ao amin'ny salamo ary manasongadinina ny hamafy ny famalian'Andriamanitra, ny fitarainany sy ny fijalian'ny olona. Hitantsika ao amin'ny salamo 7:20 ireto andalan-teny reto manao hoe ny tompo mampikotroka tany an-danitra hozy izy, ny avo indrindra ny loham-peo, avandra sy vainafo, nandefa ny zanatspikany izy ka nampihely ny fahavalo. Misy ihany koa ny hoe ny elatra be dia be ka naharesy azy. Misy ihany koa ny manao hoe dia hita ny fanambanian'ny ranomasina, nariary ny fanorenan'ny izao tontolo izao. Ireo rehetra ireo dia manamarika ny voalazantsika teo aloha, ny fahatapahan-kevitra sy ny fahalehibiazan'ny asan'Andriamanitra dia tokony hanaisotra ny fisalasalana rehetra momba ny fahinan'Andriamanitra lehibe sy ny fangoram-pony amin'ireo izay mijaly, na ny fahaizany mandresy ny ratsy ihany koa. Mila miandry azy fotsiny isika mba hanao an'izany. Tamin'ny farany na dia nandray anjara tamin'ny ady aza nivoaka an'Andriamanitra, tahaka ny Davida dia tsy avy amin'ny olombelona ny fanafahana. Nandritra ny ady maro nataony tamin'ny fahavalo nivoaka an'Andriamanitra, i Davida mpanjaka dia nideran'Andriamanitra ho hanitokana nahazo ny fandresena rehetra. Mety ho mora tamin'ny Davida ny niderany zavanitranga noho ny fahombiazany sy ny fandreseny maro, nefa tsy izany ny tao an-tsainy, fantany hoe avy taiza ilay loharanony heriny. Na dia milaza aza Davida fa mampiofana ny tanany ho amin'ny ady Jehova, dia tsy misy n'aiza n'aiza amin'ny salamo miantehitra amin'ny fahaizany miady. Niady ho an'i Davida kosa Jehova ka nanafaka azy. Ao amin'ny salamo i Davida mpanjaka izay nalaza ho mpiady mahomby dia nandray ny andraikiny amin'ny mampiteny zava-maneno nahay sy mideran'i Jehova ho ilay androm-panafaka sy mpiandro ny olony. Ny fiderana sy ny fivavahana amin'ny Jehova no loharanony herin'i Davida izay mahery noho ny fiadiana rehetra, ary Andriamanitra irery ihany ny tokony hitokiana sy hivavahana. Izy ihany koa ny tokony loharano-kerintsika, ary rehefa mahazo mahatsapa ny fandresentsika aza adinoina fa avy amin'ny avokoa ny hery rehetra, ny fahaiza-manao rehetra, ny fandresena ary koa ny hery sy ny fahaiza-manao rehetra nentina nandresy. Ka noho izany ny lesonantsika androany dia mitarika antsika mba ny fanetretena atsapa mandrakariva fa matoa maharesy isika dia tsy avy amin'ny herin'ny tenantsika na ny fisainantsika fa avy amin'ny herin'i Jehova irery ihany. Vavaka resika, riranay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany lesona nomenao anay anio izany. Misaotra ray izay mampianatra anay ary ny ohatra ny amin'ny Davida mpanomponao
dia mba hiantefa aminay tsirairay avy ihany koa hayatsapa fa ny herinao ihany no afahanay mandresy ary ny herinao ihany no mendriko derana ka ireharehanay fa tsy ny amin'ny herinay. Minaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.